izay manisy soanao aho fa hanozona izay manozona anao. Amen. Genesis 12:9. Teny fikasana homeny Jehovah Andriamanitra ny Abrahama zany teny zany driava. Teny entitra, fanomezany toky, fampaherezana ny mpanompon'Andriamanitra andeha hiasa ny an-tany lavitra. Izany angenao ampaherezany Jesosy atsika riavana amin'ny asa fanompoana homena atsika io. Ianao dia mieritreritra ve hoe mandeha rery ianao, vizaka rery ianao ka repitra rery ny ampandehanana? Ary maro ny kivy indraindray mieritreritra hoe izy rery no mandeha manao ny asan'ny tompo. Androany dia homen'Andriamanitra toky ianao tahaka izay namezan'Andriamanitra toky any Abrahama manao hoe hita izay manisy soanao a, hanozona izay manozona anao. Ny dikan'izany teny izany dia izao: eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainanao, miantoka anao izy. Izay tianao dia tiany Jehovah Andriamanitra koa. Fa izay makahala anao na ampitady hamely anao, ampiasainy Satana, fahavalo an Jehovah Andriamanitra koa izy. Tadidro izany androany. Tahaka ny anak'Andriamason'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra io, ka arovana ianao. Aza matahotra zany na mivady-po, fa misy anankiray izay manisy soa izay tianao. Misy anankiray koa nefany miady amin'izay fahavalonao. Izany tenin'Andriamanitra izany tsy mampirisika anao hitady fahavalo na hanam-pahavalo. Indraindray mantsy tsika no mitady fahavalo, fa izany tenin'Andriamanitra izany dia manondrona hoe raha misy olona maka fahavalo anao, amin'ny tsy marina na maka fahavalo anao no ny fakahalana anao tsotro izao fotsiny tsy misy antony, dia izao nitadio fahavalon'Andriamanitra izy. Ary io no mampatahotra ry havana, misy olona dia tsy menatra ary tsy manatahotra mihitsy hamely mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra manao ny asan'ny tompo tsara zao. Mpanompon'Andriamanitra tena mandeha amin'ny fahalemena mpanasy ny fanetretena, kanefa dia misy manangana ho fahavalo. Dia tadio fa raha sanatria ianao mpanangana ny tenanao ho fahavalo na mpanompon'Andriamanitra, dia misy miady aminao ny ao Jehovah Andriamanitra. Ianao ve hiady amin'Andriamanitra? Tsy miresaka eto ny amin'izay mety kristianina na mpanompon'Andriamanitra manao fomba ratsy na mena fomba ratsy, normal izy raha manam-pahavalo. Ana izany na tsy izany tsy mampirisika anao mihitsy ny tenin'Andriamanitra hanao fahavalo olona. Ho anao mpanompon'Andriamanitra izay miaino androany, ataovy tsara ny asan'Andriamanitra. Mandehana amin'ny fahalemem-panahy, mandehana amin'ny fanetretena, mandehana amin'ny fitiavana. Ataovy ny zavatra rehetra izay andrahan'ny tompo anao. Ary raisy izao toko izao fa hita izay manisy soa anao izy, ary hanozona izay manozona anao.